Adventist World Radio, the voice of hope. Radio Adventista iraisam pirenena miaraka amin'ny feo fanantenana. Zao ny voalazan'ireo mpandinika. Raha toy ny olona iray ka miala mandrakariva amin'ny olana izay miseho eo amin'ny fiainany, dia voamaika hampitombo izany azy izy. Tadidio fa mety hanalavitra anao amin'ny vahaolana izay efa tonga teo aminao izany, saingy milavinao na tsy nirarahinao akory aza. Ny fandosiranao manoloana ireo olana mitranga eo amin'ny fiainanao, dia voamaika hanalavitra anao amin'ny vahaolana. Ny mety indrindra kosa mba hialana amin'izany olana izany dia ny miatrika azy ary mamaha izany. Endrim-piaino jaina, ireo izay manaiky hiatrika ny olana mitranga eo aminy dia ahazo hery izy raha toa ka mangataka sy miaraka amin'ny fanampian'ilay Andriamanitra any an-danitra. Ka na dia misy aza ny olana dia tsy ho sarotra aminy miatrika sy hamaha izany. Ahoana ny teny fikasana voalazan'ny soratra masina? Jehovah hanome hery ny olony, Jehovah ahitany olony amin'ny fiadanana. Salamo 8:20, andiny 2:20. Atolotry ny feo fanantenana ho anao, tsara ho fantatra. Miarabantsika hatrany hatrany ny avanao Pastor Soladine miaraka amin'ny teknisiana Samy, izay mazoto manaraka izao fandarana tsara ho fantatra izao. Le tsara ho fantatra moa zany dia fampahafantarina araka ny ambarana izany dia anjarany tsirariavy no mandinka sy mieritreritra, ka dia eo ampanolorana izany fandarana izany dia mirary soana mandrakariva mba ny tompo izay vavahantsika no hanometsika izany fahasoavana izany. Ka ho iaho amintsika hoe assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuh. Ny teny dia miantefa amin'ny muslimina, amin'ny havana silamo izany, dia miantefa koa amin'ny nasoara. Nasoara manko ilazany Koran le hoe kristiana izany, ary miantefa amin'ny olona rehetra. Misy fanambarana zay ao amin'ny Koran manambaran'izay izy hoe assalamu alaya yauma ulidatu wa yauma amutu wa yauma ubansu hayan. Hitantsika teto zay teny zay, zany hoe Jesosy samy miteny hoe que la paix soit sur moi le jour où je naquis, le jour où je mourrai, le jour où je serai ressuscité. Ho amiko zay ny fiadanana dia moa passé izy eto hoe tamin'ny andro naterahako, ny andro hafatesako ary ny andro hitsanganako. Eto zany dia inoan'ny Islamo ihany koa Jesosy materaka zany dia ny fahafatesany sy ny fitsangany amin'ny maty. Fa saingy zao mbola any aorianany zany, satria amin'ny Islamo dia hoe fandanitra Jesosy dia mbola hidiny ety ambony tany, dia amin'izay hozy izy ireo vao andalo fahafatesana izy vao mitsangana amin'ny maty. Misy fanambara mikasika an'izay mbola ho hitantsika eto amin'ny Koran. Ino moa no ambaran'ny Baiboly mikasika an'i Jesosy? Manizingizina ny Baiboly fa Jesosy dia tena maty tokoa no ombona tamin'ny hazo fijaliana. Ny testamenta taloha dia misy faminaniana maro be milaza hoe hidiny ety ambony tany ilay Mesia, dia zao ho faty izy hamonjy ny olombelona mpanota. Ary ho antsika mpamaky Baiboly na dia tsy kristiana za moa na silamo mamaky Baiboly dia
da tsika reny zanak'ondry atao sorona reny korbany filaza azy amin'ny silamo hoe zanak'ondry tsy misy kilema de manambaran'lay mesieny io lay jesosy zay ho tonga nandrasana mandritra ny arivotoanany maro hoe ho avy zany mesia zany a hidiny tembony tany dia hanolotra ny tenany a ho faty amin'ny azo fijaliana. Ahoana voalaza amin'ny Isaia 7:50 Isaia 7:50 andiny faefatra sy ny 5 de ozy izy hoe nitondra ny aretintsika tokoa izy sady nivesatra ny fahoritsika kanjo isika kosa nanao azy ho nokapoana sy nasian'Andriamanitra ary nampahoriana izy nefa izy de voalefina noho ny fahadisoantsika sy ny torotoroina noho ny helosika. Ny fampijaliana nahazoantsika fihavanana no namelazana azy ary ny diakaboka taminy nasitranantsika. Andiny fahafito izy izy hoe nampahoriana izy nefa nanitry tena ka tsy niloabava de tahaka ny zanak'ondry entinao vonoina sy tahaka n'ondry vavy moana eo natrehan'ny mpanety azy eny sy niloabava izy. Fa minanina any amin'ny 700 taona taloha nahaterahany Jesosy zany nahaterahany hoe talohan'ny dina tonga nofo de fa naminany Isaia hoe izany mesia zany a dia ho faty tokoa tahaka ny zanak'ondry tsy misy kilema entina ho vonoina tahaka n'ondry vavy zay amoana eo anatrehan'ny mpanety tsy niloabava izy. Tanteraka arabaka teny fa Jesosy a de tsy namaly mihitsy no kapoa no rano nasiany totondry eo no fanisiny dia tsy niloabava gaka ny rehetra hoe fa izy ty olona ty de tsy mamaly mihitsy na i Pilato gaka hoe ino nataony tsy mamaly ve ianao ary impiry Pilato niteny tamy vahoaka hoe tsy hitako ane zay heliko ty lehilahy ty na de kely akory ozy izy tsy hitako ny helony ary naterama de fa voalaza melo raha ty koa tatrika teto andiny malaza amin'ny 7:5 amin'ny Isaia eny 7:5 izy hoe fa zaza no terako atsika zaza lahy no menatsika ny anarata hoe mahagaga Andriamanitra mahery andrian'ny fiedanana ny fanapahany de ho antsorony. Ary Jesosy a tety an-tany dia matetika izy niraiky tamin'ny mpianany hoe ny zanak'olona zany hoe ny tena ambara am'izay io manko le anarany teny Jesosy le hoe zanak'olona satria manambara le Andriamanitra tonga nofo io fanetretenany. Ny zanak'olona ho zay dia hiakatra ho an'i Jesosy le masika de ny zanak'olona hatolotra eo natreny mpanapaka sy ny mpanota dia ho arabina izy a ho rorana ho kapoina ary ho omboina amin'ny hazo fijaliana. Impiry moa Jesosy ny teny zay matetiky ny teny tamin'ny mpianany. Ary Petera moa zany dia nanany fihevitr'olombelona tao satria tsy mahagaga zany sarotra taminy hoe ny hanaiko hoe ity tompony ity zay mahavita fahagagana manangana maty manasitrana iny fa hoe ho faty de avy eo hitsangana satria hoe Jesosy hoe ho omboina amin'ny hazo fijaliana ny tenako ary mandry fahatelo de hitsangana. Hoy Petera hoe sanatria aminao tompoko tsy ho tanteraka aminao zany. Ina ambaran'i Jesosy ao ivoako anao Satana fa misaina ny amin'ny tany ianao zany hoe le ara-nofo zany a de tsy manaiky hoe maty Jesosy Kristy ho faty izy tsy nekeny Petera zany. Hoe Jesosy hoe hevitra aho zany Petera de tsy hevitra avy amin'Andriamanitra fa hevitr'olombelona zany avy amin'ny Satana zany satria tsy tiany Satana ho tanteraka ny planiny famonjena tsy tiany le hoe hisy anankiray ho faty hampiavana ny tany sy ny lanitra hampiavana ny olombelona amin'Andriamanitra ka de tanteraka izavatra nambaran'i Jesosy fa de ino zavatra niseho samborina Jesosy Kristy de mitsaraina no omboina tamin'ny hazo fijaliana. Misy manko mieritreritra hoe zany ve mba ho possible zany mpaminany lehibe ohatran'io ve de anaiko samborina iza no hanery azy tsy niterana tokoa Kristy hoy izy hoe tsy misy manaisotra ny aiko amiko fa izany manolotra azy mana fahefana hanolotra azy ary mana fahefana haka azy indray de zany tokoa ne rehefa nisamboriny tao a Getsemane Jesosy hitatsika zany amin'ny Joan 10 manomboka 15 de izy hoe fa nisamboriny Jesosy tonga avy any rehefa avaly marobe miaraka amin'ny miaramila sy ny mpanapaka de hoy Jesosy hoe iza moa tadiavinareo
de namaly reo hoe taden' Jesosy avy a Nazarety zahay. Satria manko sarotra tam'ireo olona tsy zatra no manavaka hoe ty Jesosy ty Petera samy mitovy tafiny mitovy ny endriny sy ny tahaka an'izay mitovitovy daholo. Izy ny tadiavinareo taden' Jesosy avy any Nazarety zahay. De hoy Jesosy hoe raha izao ny tadiavinareo alefaso handeha reto. Raha mamaky sika ny filazany sara ny toy de hoy hoe nikarapoka lavy tamin'ny tany reo olona reo tsy nahetsika. Fotoana mety mihitsy tamin'ny fotoana io na Jesosy niaraka na ndoso tamin'ny mpianany na mitsakatsahany re fahavalo eo de maty daholo. Tsisy nahetsika nge ny fahavalo. Zavatra niseho de zao nandrasan'i Jesosy hitsangana izy ireo. Niandry zany izy. Rehefa nitsangana reo satria afaka ilay hery teo, herin'Andriamanitra manko ny teo zany le fahazavana lehibe nahatongan'izy ireo lavy tamin'ny tany. Rehefa niala ny fahazavana de nitsangana izy ireo de nanontany fandrony ny tompo manao hoe izy moa mitady avinareo? Mitady an'i Jesosy avy a Nazarety zahay. Rehefa avy eo am'izay zay dia nanoroka azy am'izay Jodasy de nosamborina Jesosy taritarihina ohatran'ny jiolahy mpangalatra mpamon'olona regny de nentina ho tsaraina. De taorin'izay no amboiny tamin'ny azo fijaliana izy nalevina am'izay rehefa avy eo araky ny faminanena araka ny fanambarany de nitsangana izy tamin'ny andro voalohan'ny herinandro andro fahatelo taorinanina fatesany de nitsangana Jesosy. Ary azo isika vakina amin'ny Koritana voalohany toko 10 manomboka amin'ny 9 filazana mikasika ny hoe maro Jesosy araky ny fanambarany soatra masina mialoha. Nalevina izy araky ny soatra masina zany hoe fanambarany taloha zany. De nitsangana izy ka niseho amin'ny olona maro be. Vavolombelona maro no nisehony rehefa nitsangana tamin'ny maty izy. Ary rehefa niankatra an-danitra de vavolombelona maro koa no nanatrika izany. Tanteraka arabaky teny ny faminaniana mikasika an' Jesosy. Miavaka tokoa ity Jesosy ity na ny naterahany na ny fienany fahafatesany izy nisangana amin'ny maty de niakatra any an-danitra. Ary mbola ho avy hoy ny voalazan'ny Baiboly. Mankasitraka na mandrakariva manaraky ny fandarana baraka loafika. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ny ity page ity AWR feon'ny fanantenana. Tsy misy nasakanay fa mahery anay. Tsy
sorinao tamiko ny fitiavana itiavo tompo rasoana miveranao ny foko iziraoanao ny tompo faianao iray pitahiry ny fanahiko erezonao famalemy arovikio tsy overy ianao irery tompono hany erikio miveranao ny foko iziraoanao ny tompo faianao iray pitahiry ny fanahiko erezonao famalemy arovikio tsy overy ianao irery tompono hany erikio ianao irery tompono hany erikio ianao irery tompono hany erikio. AWR manolotra ho anao ilay feo fanantenana. faly miarabanao amin'ny alalan'izao fandaharana iarahantsika mianatra ny tenin'Andriamanitra izao ny namanao zolalaina. Mankasitraka noho ny safidinao ka nahafohy fotoana ho an'ny fiarahantsika mianatra. Ny fahasoavan'ilay Andriamanitra ne hirotsaka ho aminao sy ny ankohonanao hatrany. Mialohan'ny fiaraha-mianatra ny tenin'Andriamanitra izay ho ataontsika, andeha hiaraka hivavaka isika. Rainay masina ny an-danitro, vonina iain'ny torohevitra mahavonjy avy aminao izahay, ka mitenena fa miaino anao izahay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Manomboka amin'ny firatany masonao ny maraina ka mandrapikipiny indray ny alina. Tsapanao ve fa misy karazana fanapa-kevitra maro be raisina mandritra ny tontolo andro anankiray iny. Mety misy amin'ireny fanapa-kevitra noraisina ireny aza zao no tsy tsaroana akory. Mety ho anisan'ny fanapa-kevitra tsy maintsy raisintsika isan'andro zao ohatra ny fisafidianana izay sakafo hohanina, ny akanjo anaovana sy ny sisa. Fa indraindray sarotra ny mandray fanapa-kevitra satria mety iankina ny fahombiazanao na ny tsy fahombiazanao zany. Indraindray koa aza mety iankina ny hoe fahafatesana sa fiainana no vokatra ity fanapa-kevitra ho raisiko ity. Anio isika dia iresaka mombana fanapa-kevitra lehibe iray izay tokony ho raisiny tsirairay avy mialohan'ny fanapa-kevitra hafa rehetra eo amin'ny fiainana. Inona re zany? Tantara iray no ndeha hanombohantsika izao fiaraha-mianatra izao. Indray mandeha nisy mpanjaka nanana fahefana lehibe. Tsy sarotra tamin'io mpanjaka io mihitsy ny nanao izay rehetra tiany. Nisy kianja boribory izay teo amin'ny fanjakany, sady kianja filalaovana no toeram-pitsarana io kianja io. Toy izao ireo zava-mitranga rehefa misy olona ho tsaraina eo amin'ny fanjakany. Raha misy lehilahy iray voapanga ohatra, dia mametraka andro hitsarana an'io lehilahy meloko io ny mpanjaka, ary antsoina avokoa ireo vahoaka eo amin'ny fanjakana mba hanotrona ny fitsarana. Ery amin'ny lafiny ilany amin'ny toeram-pitsarana no misy ny mpanjaka sy ny seza fiandrianany. Ery amin'ny lafiny ilany mifanandrify amin'izay ny toeran'ny mpanjaka teo kosa dia misy varavarana anankiroa mitovy. Mifanakaiky eo izy ireo. Ao ambadika ireo varavarana roa ireo dia misy zavatra sahala amin'izao. Ao amin'ny varavarana iray
misy tigy rehefa sady ny nona no romotra mafy miandry izay ho sakafony. Amin'izay fotoan'izay, raha misafidy an'io varavaran'io ilay lehilahy, ka rehefa maty izy, dia misy lakilosy toa mitory alahelo maneno. Io lakilosy maneno io no fanambarana ny valin'ny fitsarana. Ao ambadiky ny varavarana mifanila amin'ilay nisy an'ilay tigra teo kosa no misy tovovavy tsara tarehy izay omena ho vadin'ilay lehilahy avy hatrany raha tahiny ka nifidy an'io varavaran'io izy. Rehefa izay indray ara ny zava-miseho dia misy lakilosy maneno mitory fifaliana ary ataony mariazin'ilay lehilahy notsaraina sy ilay tovovavy. Tsy ambaratelo ny mpanjaka sy ireo olona ambony akaiky azy moa ny ao ambadika ireo varavarana roa. Izany hoe tsy misy mahafantatra mialoha hoe aiza ho aiza amin'ireo varavarana ireo no asiana ilay tigra na izay ho asiana ilay tovovavy tsara tarehy. Tsy maintsy makeny amin'ireo varavarana ireo ilay lehilahy meloka dia misafidy tsy antery akory fa izay tiany idirana. Hitantsika arak'izany fa eo ampelantanan'ilay olona meloka ihany ny ainy. Miankina amin'izay safidy ataony no hamaritra izay zavatra hitranga aminy, na ho tsara na ho ratsy, na fahavelomana na fahafatesana. Indray mandeha ary nisy toe-javatra niseho tao amin'ny fanjakana. Nifankatia tamina tovolahy iray izay anisan'ireo olona nosokajiana ao ambany teo amin'ny fanjakana ny zanakavavin'ny mpanjaka. Tezitra mafy ny mpanjaka rehefa nare izany. Avy hatrany dia notazoniny an-tranomaizina ilay tovolahy ary nametraka andro izy hitsarana n'io tovolahy io. Tonga ary ny fotoam-pitsarana ka tafavory teo amin'ny toerana fitsarana avokoa ny vahoaka rehetra. Toy ny mahazatra moa, alohan'ny hisafidianan'ilay voapanga ny varavarana idirany, dia mila manatrika ny mpanjaka izy aloha. Ity tovolahy ity, rehefa teo anoloan'ny mpanjaka, raha tokony ho ny mpanjaka no jereny, dia naleo ny banjina ilay zanakavavin'ny mpanjaka izay nipetraka teo anilany rainy. Ny banjina ilay malalany, izay no farafanantenany ity tovolahy ity. Azo antoka fa hain'io zanakavavin'ny mpanjaka io tsara ny tsy ambaratelon'ireto varavarana roa ireto. Fantany tsara tamin'io fotoana io hoe aiza tamin'ireo varavarana ireo no nasiana ilay tigra masika sy ny nasiana ilay tovovavy tsara tarehy. Tsy maintsy nisafidy ilay zanakavavin'ny mpanjaka teto, ary tsy maintsy nandray fanapahan-kevitra izy, ka na anoro ilay tovolahy ho any amin'ny varavaran'ny fiainana, izay midika fa raha velona io olon-tiany io dia ho eny an-tsandron'olon-kafa, na anoro azy ny varavaran'ny fahafatesana izay anatrehan'ny maso ny famiraviran'ilay biby masika ny olon-tiany. Raha mbola nibanjina azy ilay tovolahy dia naninjitra moramora ny tanany ilay zanakavavin'ny mpanjaka ka nanondro hoaingana ilay varavarana teo amin'ny havanana. Nijanona teo anoloan'ireo varavarana roa ilay tovolahy. Aka matatra tanteraka ho azy ny safidin'ilay zanakavavin'ny mpanjaka izay olon-tiany. Vita nefa ny safidin'ity zanakavavin'ny mpanjaka. Ny safidiny dia ny anolotra ilay tovolahy ho an'izay tao ambadika ilay varavarana havanana. Raha araka ny hevitrao, inona reno tao ambadika ilay varavarana havanana e? Ilay tigra masika sa ilay tovovavy tsara tarehy? Ajanontsika eo ny tantara iny, fa andeha hisintona lesona avy amin'izany isika. 9 taona lasa izay, rehefa nisafidiny tsy ankatoa fa nandika ny lalàn'Andriamanitra ny olombelona, dia tafiditra ny fahotana ka tonga babon'ny Satana tanteraka isika olombelona. Tsy manan-kery hiadiana amin'ny fahotana intsony isika satria lasa fahazarana izany. Navelantsika ahazo laka eo amin'izay ataontsika Satana. Voageja sy toy ny nofikenam-bian'ny tanatsaka teo anatrehan'ny Satana isika olombelona raha tsy nanakana izany Andriamanitra. Marina fa mpanjika lalàna isika olombelona,
ka noho izany misy ireo sazy ho an'ny fandikan-dalàna nataontsika mendrika atsika ny mizaka ny vokatra ireo nataontsika saingy izaho voalohany indrindra koa satria ny fahafatesana no tambon'ny ota araka izay voalaza ao amin'ny Romanina 9:7 ary faharoa raha tsy misy raha latsaka dia tsy misy famelan-keloka hoy ny Hebreo 2:2 noho ny fitiavana tsy takatry ny saina dia maty ilay zanaky ny mpanjaka n'izao rehetra izao mba ho famotsorana maimaim-poana ho fanafahana sy ho famonjena eny ho famelan-keloka ho an'izay olona rehetra mandray azy ho tompo sy mpamonjy ny fiainany tahaka izay hitantsika tamin'ny tantara teo nibanjina ilay zanaka vavan'ny mpanjaka ilay tovolahy vao panga satria izany ny farafanantenany fa afaka ny hamonjy azy rehefa nibanjina izy dia naninjitra ny tanany ilay zanaka vavan'ny mpanjaka ka nanondro ilay varavarana vanana na dia akamantatra aza ny tao ambadika ilay varavarana vanana dia nandeha ilay tovolahy toy izany koa isika raha mibanjina an' Jesosy dia azo antoka ny famonjenantsika satria na toy inona mety fa ho tany efa vitanao dia efa naninjitra ny tanany teo ambony azo fijaliana i Jesosy ho fanondroana izay varavarana tokony ho fidinao ary tsy nanao akamantatra Jesosy rehefa nanondro ivaravarana io fa naninjitra ny tanany ihany koa izy ho fanokafana izany nosokafany teo an-trano ny varavarana ho an'ny famonjenantsika ary miangavy an-trano izy manao hoe fa efa nataoko teo anoloanao ny fiainana sy ny fahafatesana ary ny fitahiana sy ny fanozonana koa mifidiana ny fiainana mba ho velona ianao sy ny taranakao Deuteronomia 3:7 ry namako izay manaraka izao fandarana izao marina fa hoe tsy azontsika hialana hatramin'izao ny fahazarantsika manota saingy afaka misafidy ny toetra tonga lafatra Jesosy ianao ary afaka nihiditra amin'ny maimaim-poana amin'ny varavaran'ny fiainana saingy izao ny nanondro sy nanokatra ny varavarana makany amin'ny fiainana izay no azon'i Jesosy natao tsy afaka ny hanery anao hiditra izy satria ajaina izay safidinao ka avelany ho ianao no tompon'ny fanapa-kevitra iza reno varavarana ho safidianao anio e hoy Jesosy izao ny vavahady raha izao no hidiran'ny olona dia ho vonjena izy Jaona 10:7 ary izao ihany koa no tsarovy tsy misy afa-tsy varavarana roa sy didim-pitsarana iray avy mifanaraka amin'izay safidinao ka na ianao maheno feotropetra ny lanitra miarabanao ho tonga soa na ianao handreny feon'Andriamanitra ilaza hoe tsy fantatro akory ianareo hatr'izay miala amiko ianareo mpanao meloka Matthieu 7:17 izy amin'ireo feoreo reno orenao hoe miankina amin'ny safidinao madiodio zany antoko-pihira kerobima mahajanga Pauli
AWR. Téléphone 034 06 797 62. Arena ny fahasalamako. Arena ny fahasalamako. Famelabelarana ara-pahasalamana hitondrana torohevitra mahasoa ahatonga Madagasikara ho faritra manga, ahitana olona salama sy matanjaka ary ela velona. Atolotry ny onjam-peon'ny feon'ny fanantenana sy ny ONG Ziksoaba miaraka amin'ny dokotera Iva Ravelson. Manolotra ny arahaba amintsika tsirairay avy indray any an-tokantrano any izay manaraka anty onjam-peo AWR ity. Ny tenako dokotera Iva Ravelson Iatrany no mitondra ny fandaharana amintsika manao anty conférence momba ny fahasalamana izay mitondra ny lohateny lehibe hoe fantaro ny momba ny sakafo mba ho ela velona sy ho salama ianao. Androany tsika dia tonga amin'ny andro fahaenina dia ho jerentsika indray androany ny atao hoe angovo entin'ny sakafo na ny atao hoe kaloria. Fantatsika tamin'ny fandaharana teo aloha fa ny kaloria dia atao hoe filana fototra ao anatin'ny sela tsirairay avy, ao anatin'ny cellule. Io natao besoin fondamental des cellules. Tsy afaka manao ny asany ny sela raha ohatra ka tsy misy ny angovo zay hoentiny miasa. Ina moa ny asan'ny sela? Misy karazany be deaibe ireo. Misy ny sela zay mamokatra tsiranoka, misy ny sela zay mamokatra atao hoe singa fanorenana, misy sela zay manampy amin'ny elimination, famoahana ny dika, misy manao ny réparation, zany hoe manarina ny fahavoazana, ny fahasimbana, misy ny sela zay miantoka ny atao hoe contraction, ny mouvement isan-karazany. Isika afaka mandeha de misy sela be deaibe zany manao ny asany ao mba afahantsika mandeha. Isika miteny io, isika mihira io de misy sela be deaibe ao miasa manao ny asany. Ka reny zany ny atao hoe asan'ny sela. Tsy afaka manao an'ireny ireo cellule ireo sela ireo raha tsy mahazo anty angovo ity. Efa niresantsika tany aloha tany fa ny angovo dia avy amin'ny sakafo. Io kaloria dia avy amin'ny sakafo. Ny sakafo rehetrarehetra zay misy nutriments le niresantsika moa zany dia misy karazany izy ireo. Ny graisse na ny lipide zany dia ny mitondra betsaka indrindra satria 9 kilocalories zany no entiny 1 grama amin'ny lipide. Raha toa ka 4 kilocalories ny entiny 1 grama amin'ny glucose na ny glucide, ary 4 kilocalories ihany koa ny entiny protéine. Fa ny ambiny rehetra de tsy mitondra kaloria na kely akory aza, tahaka ny rano, ny fibra, ny minéral, ny vitamine de tsy mitondra kaloria ireny. Inona ny atao hoe métabolisme de base? Tiako mihitsy ny resaka kely an'ity hoe métabolisme de base ty androany. Zany hoe na de matory foana isika ao anatin'ny 420 ora dia mandany kaloria foantsika. Mandany angovo foana tsika. Misy angovo tsy maintsy lany ao. Inona ny antony? Satria io angovo io no manao ny asa ny atao hoe service minimum ao zay fomba fitenitsika. Service minimum zany io. Ka ao anatin'ny vatantsika koa misy service minimum. Tsika matory io zany miasa foana ny fisefona. Isika matory io miasa foana ny fo. Isika matory io de miasa foana ny muscle sasany. Ka ireny dia atao hoe service minimum. Zay ny atao hoe métabolisme de base. Raha totalina ny angovo lanin'ny olona anankiray mandritra an'izany atao hoe métabolisme de base zany de eo amin'ny 1600 kilocalories. Io zany ny angovo faran'izay kely zay ilaitsika mba hahatonga tsika hanana fahasalamana ary hitazomana ny aina.
inona ny olana am'ty fahabetsahany kaloria ankehitriny izay mahatonga ny olona manana aretina betsaka ity satria izay ny ataoko hoe fironana ankehitriny mihinana sakafo be kaloria mihinana sakafo be proteina de zao ny teniny manam-pahaizana anankiray raha tiana ny ho salama dia hainao ny angovo raisinao avy amin'ny sakafo averiko le mandeha le teniny hoe raha tiana ny ho salama dia hainao ny angovo raisinao any amin'ny sakafo eto a dia tsara ny manamarina fa ny olana tsy hoe resaka quantité fa qualité zany hoe tsy ny abetsaky ny angovo ilaina ny tokony masodokatsika fa ny kalitaon'ilay angovo zay zany ny tena tsara ho fantatsika zany eto ny olana momba ny kalitao zany ny tena resantsika eto hoe aviaiza io kaloria ny raisitsika io aviaiza ireo sakafo mitondra kaloria ireo zay zany ny tena tsara ho fantaritsika ety ampiandohana anome ohatra maromaro anao raha mba azahoanao tsara ny zavatra resahako ohatra zao inambary anao misy ny atao hoe riz blanc ary misy ny atao hoe riz complet ny riz blanc sy ny riz complet de mitovitovy ihany ny kaloria hoentiny fa ny riz blanc dia moins nutritive zany hoe tsisy otrikaina firy ao anatiny fa ny riz complet sady misy kaloria izy no misy otrikaina zay zao ny ohatra anankiray voalohany ohatra anankiray faharoa mba azahoantsika azy ohatra hoe ny sucre ny siramamy sy ny tantely ny siramamy sy ny tantely dia mitovitovy ny kaloria azontsika avy amin'izy ireo raha ny resaka kaloria zany ny resahana fa ny siramamy tsy misy vitamine ao anatiny ary tsy misy mineraly pauvre en vitamine pauvre en mineraly fa ny tantely dia ahitantsika vitamine ary ahitantsika mineraly ao anatiny zay zany ny ohatra faharoa zay tiako hoentina eto aminao ny ohatra fahatelo ohatra zao ny viande ny hena sy ny soja raha ampitahaina ny hena sy ny soja mitovitovy ihany ny kaloria azontsika amin'ny hena sy ny soja mitovitovy ihany fa inona ny mampiavaka an'izy roa ny hena dia be toksina ary efa ny anaratsika teto amin'ny fandaharana tany aloha tany fa ny finanana hena dia mitarika famokarana toksina be deabe anisan'izany ny cadaverine ny scatol ny indol isan-karaza betsaka zany ka eto tsy ilay abetsaky ny kaloria no tena zava-dehibe fa ny kalitaon'le kaloria aviaiza le kaloria satria misy otrikaina tiatsika hojerena ao anatin'izay tiako ny manao an'izao fanoharana kely izao mba ahafahantsika mahazo tsara ny tiana ambara satria maro de maro mihitsy ny olona tratran'izao toejavatra zao olona ao an-tokantrano maromaro sakafo mitovy ihany no hanina ny sasany miamatavy ny sasany matazona ny atao forma tsara mihitsy tsy lasa matavy zany izy fa ara-dalàna tsara ny lanjany fa maninona inona ny antony mahatonga azy ireo tsy mitovy ny atao hoe métabolisme mahatonga an'io tsy mitovy inona moa ny atao hoe métabolisme ny atao hoe métabolisme zany dia fitambaran'ireo réaction chimique zay miseho ao anatin'ny vatatsika aoriana ny finanankanina ary ireo réaction ireo dia tsy inona izy ireo fa miseho ao anatin'ny cellule rehefa misakafo tsika de le otrikaina azotsika avy amin'ny sakafo iny de lasa ao anatin'ny cellule de raisiny cellule iny ka ilay cellule na sela zay mandray an'iny otrikaina iny dia manao n'le métabolisme ka misy karazany roa ny atao hoe métabolisme misy ny atao hoe anabolisme ny anabolisme de tsy inona fa fanatambatambarana ny molécule d'origine alimentaire lasa molécule ngeza be zay ny atao hoe anabolisme zany hoe lasa mamorona molécule ngeza be zany le olona ohatra protéine glucose lipide sy ny sisa ireo rehetrarehetra ireo dia mahatonga ny olona hanana lanja lehibe obèse mihitsy aza ny sasany
fa ny atao hoe catabolisme indray a dia dégradation lay molécule d'origine alimentaire teo a zany hoe lay nutriment lay otrikaina teo a ho lasa molécule plus petite zany hoe miakely indray izy ny anabolisme miangeza le molécule fa ny catabolisme miakely lay molécule eto zany a dia zay ny antony mahatonga hoe sakafo ray ihany no hoanina fa ny anankiray lasa matavy ny anankiray mijoro tsara ary ara-dalàna tsara ny lanjany araka ny resahako tany ampiandohana ary efa naverimberiko teto a dia mihazakazaka ny fihinanan'ny olona sakafo be protéine sy ny be calorie ary tsy tsara ho amintsika zany satria mora mitondra ny aretina sy ny fanterana vetivety ary ny fahafatesana vetivety. Inona ny antony mahatonga ny apport calorique atsika mety iovaova? Inona mety ampiova azy io? Ary tiako ny anome anao an'izy reto satria izy reto dia tena ilainao mihitsy mba hahatonga anao hieritreritra ny atao hoe salama sy ela velona. Ohatra zao hoe ny facteur sexe na ny genre. Ny lehilahy zao dia matetika mihinana sakafo be calorie satria inona moa ny antony tonga ny azy mihinana sakafo be calorie satria matanjaka ny lehilahy de manao asa mampiasa vatana be ny lehilahy. De ny vehivavy ndray etsy andanin'izay kelikely kokoa ny calorie ho an'ny vehivavy amin'ny sakafo mandritra ny tontolon'andro. Ary izay tsy fitoviana amin'ny lehilahy sy ny vehivavy zay dia hita taratra aty amin'ny fahafatesana. Ny lehilahy maty aloha foana par rapport amin'le vehivavy. Aingana kokoa ny fahafatesan'ny lehilahy raha oharina amin'ny vehivavy. Satria inona ny antony? Io le efa niresantsika tary hoe rehefa mihinana sakafo be calorie sy be protéine loatra tsika dia mihazakazaka ny fahafatesana ary mihazakazaka ny fanterana ary mihazakazaka tahak'izay ihany koa ny aretina isan-karazana. Ka eto ho antsika lehilahy zay fatrapihinana sakafo be calorie sy be protéine mba hainao kely raha tiana ny ho salama. Ny facteur faharoa dia ny taona na ny âge. Matetika isika dia mamantatra an'izay toe-javatra hoe ny zaza tanora mbola mitombo dia mihinana sakafo be calorie satria mbola mitombo izy raha oharina amin'ny olon-dehibe. Ka izao na de tsara aza ny mahita ny fitombona eo amin'ny zaza anankiray tadidio fa ny fitombona aingana loatra dia tsy tsara na oviana amin'ny olona anankiray. Io le niteneniko tamin'ny fandarana tamin'ny farany hoe ny fitombona aingana loatra dia mahatonga fahafatesana aingana arak'izay ihany koa. Eo andan'izany ny aktivité ny asa fampiasana vatana zany. Ny olona izay manao sport dia mihinana zavatra be calorie be izy satria anao sport ohatra anao compétition anao marathon izy zany zao dia raha tenytsika tarian'ny mpiandohana hoe 1600 kilocalorie ny métabolisme de base. Io zany le atao hoe service minimum amin'ny vatatsika 1600 calorie. Dia ny olona anao sport tsy anao service minimum mihitsy izy fa tena ampiasa vatana be mihitsy izy dia mihinana sakafo hatrany amin'ny 3000 calorie zany hoe double mihitsy zany hoe ampitombona roa mihitsy ny sakafony. Ny calorie moa zany indrindrandrindra mba hahafahany mahatanteraka an'izay fampiasana vatana mafy de mafy zay. Tsy mitovy ny olona andeha anao compétition anao marathon sy ny olona mipetrapotsiny eo an-trano le sédentaire. Ny olona sédentaire moa zany de le olona tsy mba mampiasa vatana mihitsy. Ka ireny olona tsy mampiasa vatana ireny de tokony tsy hihinana sakafo be calorie sy be protéine loatra satria inona ny antony hitondra fikorotanana ary tondra aretina be de be izay. Ary zay mahatonga ny reo karazana aretina ireo tondrony amin'ilay atao hoe maladie de surcharge. Zany hoe be loatra ny stockna calorie, be loatra ny stockna protéine ao anatin'le olona hanika hitarika aretina izay zavatra. Fa misy koa ny fanasokajiana amin'ny alalan'ny état physiologique. Amin'ny alalan'ny état physiologique. Ohatra zao ny vehivavy bevoka.
tsy hitovy mihitsy ny sakafon'le vehivavy bevoka sy ny vehivavy tsy bevoka satria izy mitondra voka de tokony hitombo ny sakafony mba ahafahana mampitombo ny zaza zay ao ankibony. Ohatran'izany koa ny vehivavy mampinono tokony hitombo ny sakafony satria mampinono izy satria olona anankiroa no fahanana. Ka etsy andanin'izany azontsika resahana koa ny atao hoe convalescence. Misy olona avy nandalo aretina mafy de mafy mihitsy na avy nandalo fandidiana de reny olona reny dia mila fanampy-tsakafo zay ilaina mba ahatonga ny fahasalamany iverina amin'ny laoniny indray. Ny sakafo rehetrarehetra dia tsy maintsy apetraka ao anatiny lela mizana moa zany fomba filazantsika azy raha azo zay itenena azy. Io natao hoe bilan energetika, zany hoe tsy maintsy misy ny miditra ary tsy maintsy misy ny fandanina natao hoe besoin. Ka raha ohatra ka be loatra ny miditra tsy mifanantsahana amin'ny ampiasaina dia lasa misy réserve zay ary zay réserve izay dia hitarika tena fikorotanana be debe tokoa ary aretina ny vokatra zay zavatra zay. Tsara zany ny manamarina an'izay toe-javatra zay mba hahatonga atsika hanana fahasalamana tsara eo amin'ny fandrindrana ny fiainantsika amin'ny ankapobeny. Zay indray zany azoko menatsika androany amin'ty hoe manahoana ny angovo entin'ny sakafo tamin'ty andro fa enina ity dia omenantsika trany ny lara tarbi zay azahoana ny tenako dia 034 39 415 28 034 39 415 28 na ny 033 12 261 77. Manao ny mandra-piona amintsika tsirairay avy. Radio feo fanantenana. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feo fanantenana. Faly mandray tanana anao indray amin'ny alalan'izao fiaraha-mianatra ny ten'Andriamanitra amin'ny feo fanantenana izao na ny radio adventiste resam-pirenena amin'ny teny malagasy ny mpiara-mianatra aminao Eliandry amin'ny Tantsoa. Tombontsoa ho anay, tombontsoa ho anao, tombontsoa ho antsika, zany hoe mandray fianarana mivantana avy amin'ny tenin'Andriamanitra izany. Dia mbola malalaka ny fahafana manao an'izany, averina foana izany dia araroty re tompoko. Fahasoavana ho antsika izany, izay tsy miantoka ny fiainantsika amin'izao fotoana izao ihany, fa ny fiainantsika mandrakizay mihitsy. Ka araroty fa mbola misokatra ho an'ny tsirairay amintsika zany fahasoavana lehibe izany. Nandritra ny andro vitsivitsika dia nianatra mahakasika ny Paska. Ny Paska rafitinina dia nanafahan'Andriamanitra ny zanak'Israely tamin'ny fanandevozana nandritra ny 400 taona mahery tao Egipta. Ary tamin'ny fomba mahagaga ny nanaovana an'izany satria ny zanak'Israely dia no andevozona nandritra n'izany fotoana izany. Nisy teny fikasana na teny fampanantenana nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama fa rehefa tapitra ny 400 taona dia ho afahan'Andriamanitra ny zanak'Israely izay taranaka Abrahama. Rehefa tonga tokoa izay fotoana izay, na dia ny Egiptianina firenena natanjaka indrindra teto ambonin'ny tany aza, dia tsy afaka ny sakana ny fanafahan'Andriamanitra ny zanak'Israely. Lesona lehibe no ndraisika avy tamin'izany, fa rehefa fikasan'Andriamanitra ny hanafaka anao amin'ny fotoana notendreny, dia tsy misy afaka mamatotra anao amin'izany, na ny mahery indrindra aza, na Satana nizaniza tsy afaka miazona anao. Fa apetrao amin'Andriamanitra ny fiainany, dia angatao izy hanafaka anao amin'izay zavatra rehetra mamatotra anao amin'izao fotoana izao, fa ho afahany ianao. Araka ny tenin'Andriamanitra milaza mazava hoe raha ny zanaka na Jesosy no resahany amin'izany no hanafaka anao,
dia ho afaka tokoa ianao. Ny fanafahana ny zanak'Israely tao Egipta dia fahagagana, tena fahagagana. Ary nanzarina tamin'ny fanompoana ilay Andriamanitra mpamorona sy mpamonjy antsika ary izy. Efa-jato taona izany dia ela zany ary tsy mba hoe ela fotsiny fa nandevozona tsy navela hanao ireo fomba mpivavahana ahafahany matsiaro ilay Andriamanitra ny vavahany zanak'Israely. Ary maro tamin'izy ireo ny ankamarony mihitsy aza ny tsy natsiaro tson'ilay Andriamanitra tena ny vavahany. Nisy vitsivitsy ihany ny natsiaro an'izany tamin'ny fotoana nanafan'Andriamanitra azy ireo. Fa Andriamanitra kosa nampifono sainy ary natonga azy ireo ho afaka miverina indray amin'ilay Andriamanitra tena Andriamaniny, izay tonga hanafaka azy. Mafy ny fanafana tamin'ny voalohany satria rehefa tonga Mosesy sy Arona nilaza ny hanafaka ireo zanak'Andriamanitra ireo tao, ny maika no hamafisy ny Farao indray azy ny fanandevozana azy ireo. Ary mafy tamin'ny zanak'Israely zany, nanjary menomenona tamin'ireo mpanafaka indray izy hoe vokatry ny nataonareo dia ny hamafy indray ny nahazo anay. Ary mpitranga zany matetika rehefa hanafaka tokoa Andriamanitra, ohatrany hoe memafy zany ny zavatra mahazo anao, kanefa ho fanomboany valim-bavaka izany. Atonga antsika tsy hiatehitra amin'ny herin'ny tenantsika, fa hianatra hiatehitra amin'ilay hany afaka mamonjy antsika, afaka manafaka antsika. Ka lesona anankiray tsy tian'Andriamanitra ho adinontsika mihitsy ny lesona ny anarantsika mikasika ny nanafahana ny zanak'Israely tany Egipta, izay tena nisy tokoa kanefa tandindony ny fanafahana antsika amin'ny fahotana, fanafahana ny tsirairay antsika amin'ny fahotana. Maty Kristy Paska ho antsika hoy ny tenin'Andriamanitra. Korintana 2:7 misy an'izay. Maty Kristy Paska ho antsika. Hoy isika hoe zany Paska zany efa taloela izany. Kanefa asain'Andriamanitra tsarovantsika izany. Fa tandindon'ilay Paska lehibe nanafahana antsika tamin'ny alalan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana izany. Zasy ianao aniny tokony ho faty teo fa maty teo amin'ny toerana tokony nahafatesantsika Jesosy mba hatonga antsika ho afaka. Paska lehibe zany, fanafahana amin'ny fahotana amin'ny fomba mahagaga izany, izay midika ho fanameloana ny Satana sy ny mpanaraka azy, izay nanandevo antsika tamin'ny fahotana. Ary isorantsika mandrakizay Jesosy, isorantsika mandrakizay Andriamanitra, nanao planina hamonjena antsika. Tsy tokony ho adonontsika mandrakizay zany Paska namonjena antsika zany. Tahaka izay anie isika efa tsy nisy raha tsisy an'izany planina nataon'Andriamanitra izany, dia efa tsy nisy tsika, nandrazam-bentsika aza tsy nisy, satria fahafatesana mandrakizay ny tambony ota, dia tokony hiatra avy hatrany zany. Fa matoatsika mbola velona amin'izao fotoana izao dia satria nisy planina nataon'Andriamanitra telo izay iray mba ho famonjena antsika olombelona. Ary ny faratampony tamin'izany ny nahafatesan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana, nandatsaka ny rano ho fanavotana antsika. Tsaroantsika tamin'ny fianarana nandritra an'izay andro vitsivitsy izay fa ny ranolay zanak'ondry no vonoina isam-pianakaviana no natentina teo amin'ny tolam-baravaran'ny trano ny isam-pianakaviana, ary niaro azy ireo tsy ho tratra ny fahafatesana, tsy ho tratra ny fahafatesana ho an'ilay matota ao an-tranony, tahaka an'izay niatra tamin'ny zanak'Israely. Dia tahaka an'izany koa ny atonga antsika tsy ho tratra ny fahafatesana mandrakizay dia ny rany Jesosy. Tsy manafaka antsika fotsiny ny rany Jesosy, fa ny asany ra ao amin'ny tenin'Andriamanitra dia manadio. Ka ho antsika izay manindraindra mafy no hoe ny rany Jesosy mamonjy, tena marina zany, saingy tsy mamonjy fotsiny, fa tena manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Aoka tsy ho adino zany Paska ny namonjena antsika izany. Misy hatrany moa ny andino izay ny fantenana ho atao tsenjery, ary efa ny anarantsika dia rahantsika mamerina ary. Exodosy 20:5-7 misy azy. Exodosy 20:5-7 raha-patsiahivina antsika indrindra fa isika izay tsy mananana tombontsoa
ho afaka nianatra. Irahantsika mamerina ary. Ary raha anontany anareo ny zanakareo hoe inona no anton'izao fanompoana ataonareo zao, dia ho lazainareo hoe izao dia famonoana ny Paska an' Jehovah izay nandalo ny tranony zanak'Israely tany Egipta. Raha namely ny Egiptianina izy fa namonjy ny tao an-tranontsika, dia niondrika ny olona ka nivavaka. Rary ny isika raha mivavaka eo anatrehan'ny famonjena natao antsika. No hoe mivavaka moa dia mideran'Andriamanitra, miresaka aminy, mikolokolo ny fifandraisana akaiky aminy, miara-miasa aminy. Natao ho fantatry ny taranaka rehetra mifandimby ny tantaran'ny fanafana ny zanak'Israely tao Egipta tamin'ny alalan'ny Paska. Ary tsy ho azy ireo ihany fa indrindra ho antsika, satria tandindo ny nanafahana antsika tamin'ny fahotana izany izay nataon'i Jesosy ho antsika tsirairay, dia nanafahana antsika ho afaka amin'ny fahotana. Amin'izao fotoan'izao sika dia mankalaza ny Paska, mahatsiaro ny Paska rehefa mandray ny fanasan'ny Tompo, araka ny baikon'i Jesosy manao hoe ataovy zao no ataovy ho fahatserovana. Io fandraisana fanasan'ny Tompo sy ny fahatserovana ny andro sabata no tena anatitra anterina manokana ao ny ten'Andriamanitra tokony ho tsaroantsika. Ovakitsika izay voalaza ao amin'ny boky Patriarika sy Mpaminany takila 3:7 izay anampy antsika hatakatra tsara ny lesona izay nianarantsika. Takila 3:7. Andro firavoravona natao fahatserovana sy tandindona ny Paska, tsy hoe fampatsiarovana ny fanafana tamin'ny fanandevozana tany Egipta ihany zany Paska izany, fa koa tandindon'ilay fanavotana lehibe ataon'i Jesosy ho an'izao tontolo izao. Ny zanak'ondry natao fanatitra dia tandindo ny zanak'ondrin'Andriamanitra, lay hany fanantenam-pamonjena ho antsika. Fa avoavoany Kristy Paska ho antsika, ho ny apôstôly amin'ny Korintana 1:5-7. Tsy ampiny namonoana ny zanak'ondry, fa tsy maintsy natetina teo amin'ny tolam-baravarany tsirairay amin'ny fianakaviana ny ran'ilay zanak'ondry. Dia takan'izany koa no tsy maintsy hanolorana ny fahamendrehan'ny mpamonjy amin'ny olona tsirairay izay mino azy. Tsy hoe akory nanolotra ny aina ho an'izao tontolo izao fotsiny Jesosy, fa koa ho an'ny tsirairay isam-batan'olona raha tahiny mandray ho an'ny tenany ny herin'ny sorona nataony izy. Asa raha fantatrao tokoa fa hatramin'izao anie dia mankalaza ny Paska na Pesaka, fianakaviana Jiosy mafana fo manirana n'izao tontolo izao, manana ilay fomba antsoiny hoe Seder de Pesaka zareo, midika hoe fandaharana na fandaminana ny hoe Seder, ary mandritra an'izany dia mitantara nanafahana azy tamin'ny fanandevozana Egiptianina ny ray aman-dreny. Avy eo dia miara-misakafo manokana amin'ny fianakaviana, ary mahavariana fa voatahiry hatramin'izao zany. Isika koa dia mahafantatra fa maty Kristy Paska ho antsika amin'ny alalan'ny fandraisana ny fanasan'ny Tompo ara-potoana no hanavaozantsika tokoa ny fanolorantena efa nataontsika tamin'Andriamanitra vokatry ny nahafatesan'i Jesosy hanafaka antsika tamin'ny fahotana. Rariny loatra izany raha mahatsiaro ny Paska amin'ny fomba tahakan'izany koa isika. Amen. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feo fanantenana. Narahanao teo ny fandaharana no vokariny ny feo fanantenana amin'ny teny malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpoana amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, feo fanantenana. Mirary 420 ora finaritra ho anao ny AWR